Zay ny makasika ny fanivoro makasika ny firongatry ny andiam-balalay eto Madagasikara ny FAO ny fikambanan'ny firenena mikambana misahana ny ara-tsakafo sy ny fambolena ny alarobia lasa teo moa nanatontosaina izany tao a Roma raha ny tatitra izay niraisin'izy ireo dia tsy misy raha toka tsy misy ny fepetra ho raisina hatramin'ny volana septambra ho avy izao dia ho rakotry ny andiam-balala ny roa patelo ny firenena malagasy andao arahantsika izy tatitra izay. Uraktra valala ny roa patelo ny Madagasikara mandra-pahatonga ny volana septambra raha ny tombatomba ny FAO. Noho izany dia mananontany ny tsy fahampiana ara-tsakafo sy ny olana ara-pivelomana ho an'ny malagasy 13 tapitrisa izany hoe ny 900 ny mponina eto Madagasikara. Ho simba ny valala avokoa ny vokabary hatrany amin'ny 3,9 taonina izay 520 ny filan'ny mponina raha ny tatitry ny FAO. Herinandro laza zay dia nanamafy ny mpamokatra masom-boly avy any Fianarantsoa fa anisan'ny olana izay sedrain'izy ireo ny firongatry ny andiam-balala. Raha ny voalazan'ny FAO dia $20 tapitrisa no ilaina mba ahafahana manomboka ny famongorana ny valala amin'ny tapaky ny volana septambra. Dian'izao dia tokony efa misy ny vola hoety mihetsika nefa mbola tsy ampy ny hoety manana eo am-pelatanana. Manana ny heviny mikasika ny fomba tokony ampiasaina ho famongorana ny valala ihany koa ny mpandraharaha. Resaka valala io dia tena aretim-be ho an'ny firenena ary mila mitanjona ny fanjakana. Raha malala aloha voalohany fa betsaka ny tsianasa izay tokony azo karamely, azo mena fanampiana mba hanantanteraka ny famonoana valala. Raha nanao kajy tsotsotra nanao fanadihadiana izahay niofana helikoptera anankiray ao anatin'ny ady indray eo amin'ny 20 millions, 25 millions eo. Raha izay ve ny hamonoana ampiasana tanora tsianasa afaka mampiasa tanora eo amin'ny 50 mandritra ny 2 volana. Eo amin'ny resaka ara-teknika koa dia ny produit simika famonoana ny biby ireny raha miakatra ambony loatra dia tsy afaty levona avy hatrany ny heriny ka tsy afaty ny valala ka eo amin'ny lafiny ara-bola dia arak'izay teny amin'izay olona 50 azo karamaina 100,000 ariary eo isam-bolana zany izay mahavita bebe kokoa lavitra noho ny vitan'ny helikoptera raha ohatra ka izay. Ho an'ny FAO dia ilaina ny mandray fepetra aingana manoloana ny firongatry ny valala. Raha tsy voafehy ny famonoana azy ireo dia hitombo hatrany ny isany ary hanano sarotra hatrany ny fiadiana amin'izy ireo sy ny tedi-bola ilaina amin'izany.